Marka toko 4. Fanoarana momba ny mpamafy. Marka toko 4 andininy 1 hatramin'ny 20. Ary nampianatra teo amoron'ny ranomasina indray Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka nanatona azy, dia nidina teo an-tsambokely izy ka nipetraka teo amin'ny ranomasina. Ary ny vahoaka rehetra dia teny an-tanety amoron-dranomasina. Ary nampianatra zavatra maro tamin'ny fanoarana izy, ka nilaza tamin'ny fampianarany azy hoe: miaino, indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy. Ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana, dia avy ny vorona ka nandany izany. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia nalaky ny trebony ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny, ary satria tsy nanapaka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo naniry ka nangeja azy dia tsy namoy izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, ary raha naniry sy namoy dia vokatra fa namoy. Ny sasany avy 30 eny, ary ny sasany avy 80 eny, ary ny sasany avy 100 eny. Ary hoy izy: izay manatsofina ho enti-miaino, aoka izy hiaino. Ary raha tao mangingina izy, dia nanontany azy ny amin'ny fanoarana ireo nomba azy mba amin'ny 12 lahy. Ary hoy izy taminy: ianareo no efa nomena ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa amin'ireny izay any ivelany kosa, ny zavatra rehetra dia atao amin'ny fanoarana, mba hijery mandrakariva ihany izy fa tsy hahita, ary mba handre mandrakariva ihany izy fa tsy hahafantatra. Fandrao hibebaka izy ka havela ny eliny. Isaia 4:7-10. Fanazavan'ny Tompo Jesosy ny fanoarana. Ary hoy izy taminy: tsy azonareo va ilay fanoarana teo? Koa ataonareo ahoana ny fahafantatra ny fanoarana rehetra? Ny mpamafy dia mamafy ny teny. Ary ireto no ilay teo amoron-dalana, dia izay hamafazana ny teny. Fa rehefa nandre izy, dia avy miaraka amin'izay Satana ka manaisitra ny teny izay nafafy tao aminy. Ary tahaka izany koa, ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia izay mandre ny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafaliana, nefa tsy manapaka ao anatiny ireny, fa maharitra vetivety foana. Koa rehefa afaka izany, ka tonga izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny, dia tafitohina miaraka amin'izay izy. Ary misy hafa koa izay voafafy teny amin'ny tsilo, dia ireo no ilay nandre ny teny, fa ny fiahiahiana izao fiainana izao, sy ny fitaky ny harena, ary ny filana ny zavatra hafa miditra, dia mangeja ny teny ka tsy mamoy izy. Ary ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany tsara, dia izay mandre ny teny ka mandray azy dia mamoy. Ny sasany avy 30 eny, ny sasany avy 80 eny, ary ny sasany avy 100 eny. Fanoarana momba ny jiro, mampisingadina ny fampianaran'i Jesosy. Marka 4:1-20. Ary hoy izy taminy: moa entina va ny jiro mba ho sarona ny vata famarana, na hatao ao ambanin'ny farafara? Tsy atao amin'ny fanaovan-jiro va izy? Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy aseho.
raha misy olona manatsofina ho ainty miaino, aoka izy iaino. Ary hoy izy taminy, dinio izay teny renareo, araka ny ohatra anoharanareo ihany no anoharana ho anareo, ary homena mihoatra azy ianareo. Fa izay manana no omena, ary ny amin'izay tsy manana, na dia izay ananany aza dia halaina aminy. Fanoharana roa hafa momba ny fanjakan'Andriamanitra, Marka 4:4, 19 ka hatramin'ny 4:30. Fanoharana momba ny voafafy amin'ny tany. Ary hoy izy, toy izao ny fanjakan'Andriamanitra, tahaka ny lehilahy mamafy voa amin'ny tany ka matory sy mahatsiaro isan'alina sy isan'andro. Ary ny voa dia mitsimoka ka maniry, nefa tsy fantany ny faniriny. Fa ny tany mahavokatra ho azy. Voalohany misy tahony, dia teraka. Ary rehefa izany, dia feno voa. Fa rehefa azo jinjaina izy, dia jinjainy miaraka amin'izay, fa efa tonga ny fararano. Fanoharana momba ny voatsinapy. Ary hoy izy, ahoana no hanoharantsika ny fanjakan'Andriamanitra, ary inona no fanoharana hanoharantsika azy? Tahaka ny voatsinapy izy, izay kely noho ny voa rehetra, raha voafafy amin'ny tany. Fa rehefa voafafy kosa izy, dia maniry ka tonga lehibe noho ny anana rehetra, ary mandrantsana vavety, ka azo ny voromanidiny itoerana ny alokaliny. Ary fanoharana maro toy izany no nanambaran'ny teny taminy, araka izay hainy hoenoina. Ary raha tsy tamin'ny fanoharana, dia tsy niteny taminy izy. Ary tamin'ny mangingina no nilazany tamin'ny mpianany ny hevitr'ireo rehetr'ireo. Mampitsahatra ny tafio-drivotra Jesosy, Marka 4:4, 5:30 ka hatramin'ny 2:20. Ary andro tsy izay ihany, rehefa hariva ny andro, dia hoy izy taminy, andeha isika ho eny ampita. Ary rehefa nampidiny mpianany ny vahoaka, dia nentiny tamin'io sambo kely io tamin'izao ihany Jesosy. Ary nisy sambo kely sasany koa miaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery, ary nianjerazerany aliny rano ny sambo kely, ka nila ho feny rano. Ary Jesosy natory teny ambodin'ny sambo kely tambonin'ny ondana. Ary namoha azy izy ireo ka nanao taminy hoe, mpampianatra ô, tsy mampaninona anao va zao hahafatesana izao? Ary nifoy izy, dia niteny mafy ny rivotra, sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe, mangina, mitsahara. Ary dia nitsahatra ny rivotra, ka tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy, nahoana ny saritahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe, iza moa ity, fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy.